Eva fibeazana miaina sy mity. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy akafaliana indray no iarahana amintsika eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy fahavalambin'ny folo ny volana jiona taona 2024 izao. Araka izay feokira izay fandarana Eva fibeazana miaina sy mity indray fandarana izay arahantsika isan-kerinandro eto amin'ity onjam-peo amintsika ity no misy atsika amin'izao ora sy fotoana izao zay anasana ampitiavana be aza misaraka aminay manana ora iretsika ifampitafa amin'izay resaka hoe fibeazana miaina sy mity zay fa ndao aloha hotoloranay ny arahaba ombam-pirarintso feno tanteraka ianareo naiza misy anareo amin'izao fotoana izao anaranao ny onjam-peo ny Radio Don Bosco anjara no manetana ny fandaharana Bruno Rakotomalala no mampita ny onjam-peo ny toerana misy atsika naiza de zay ifampizara izay hoe resaka fanabeazana fibeazana miaina sy mitia izay tsika androany miaraka amin'ny vomerany veka misahana ny fahasalamana moa zany de izay indrindra no tonga de anolorana ny lohahevitra izay ifampizarantsika eto androany no hoe fanomezandra antsitrapo mavonjy aina maro fanomezandra antsitrapo mavonjy aina maro de miaraka amin'ny vahiny miaraka amin'ny dokotera isika eto miaraka amintsika eto Dokotera Moussa Razafimaro sy Rasolo Arlalao mamy nantenaina miaraba anareo dokotera. Falmeraba anjara miaraba sika mpanaraka ny onjam-peo Radio Don Bosco ihany koa no miaraba sika vahiny nasaina atao anatin'izao fandaharana izao. Aterina ny araba zay fanentin'ny Dokotera Moussa Razafimaro teo dia miaraba antsika eto amin'ny plateau miaraba anjara miaraba Dr Lucia dia miaraba technicien miaraba antsika piaino any tokantrano rehetrarehetra. Araka izay ihany koa miaraka amintsika eto i Dr Lucia tsy vahiny fa mpiara-manolotra matetika ny fandarana miaraba anao dokotera. Miaraba antsika rehetra eto dia miaraba amin'ny piaino ihany koa toko. Eny ary araka izay dia miaraka amin'zareo ireo sika ifampizara izay hoe fanomezandra antsitrapo mavonjy aina maro any amin'ny resaka tontolo ny fahasalamana moa zany ny fototry ny fifampizarantsika eto androany amin'izay indrindra no hoe resaka fanomezana raha izay de izay indrindra no anasana ampitiavana be anareo piaino toy ny mahazatra laharana fana miantso mivantana aminay 02022 443 90 na ny 02022 442 09 ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 any amin'ny 30 minitra faharoa aza misalasala miantso mivantana aminay fa ny SMS afaka alefanao avy hatrany vakina ampitiavana rehefa tonga ny fotoana rehefa aveo eny ary hiditra avy hatrany amin'ny fifampizarana isika lohahevitra vetrokely fanomezandra sitrapo mavonjy aina maro miaraka amin'ny avy eo amin'ny CCS na ianareo moa zany dokotera Romorala avy eo amin'ny CCS na cercle chrétien de la santé tiako azavainareo kely manao zay CCS zay mana inona ny tsasi maro tsy mahafantatra zalo zao anisany mahafantatra fa maro ny mpiainatsika tsy mahafantatra inona zany CCS zany saika ampitiavana aloha ianareo anazava kely fohifohy an'izay resaka fikamagna CCS zay. Misaotra betsaka anjara nanome ny fitenenana ny cercle chrétien de la santé moa zany de fikambanana zay efa ela izy io ny orina tany amin'ny taona 2027 sy arivo tany raha ohatra ka amin'izao 2026 zao tsika efa 20 taona ny orenana zany ny cercle chrétien de la santé ny cercle chrétien de la santé dia manatanteraka asa sosialy ara-pahasalamana moa zany
ao anatin'izay satria ny fikambanana dia manana foto-kevitra hijoroana sy teny filamatra zany amin'ny hoe fifankatiavana sy fifanampiana ary ny fiarovana ny aina dia izay no anisany antom-pijoroan'ny fikambanana cercle chrétien de la santé ao anatin'ny fikambanana dia saiky mpiasa amin'ny fahasalamana avokoa no mandrafitra ny fikambanana cercle chrétien de la santé zany dia ao anatin'izay ny activité moa zany matetika izahay no manatanteraka consultation de masse circoncision de masse na io zahay mihitsy no manao an'ilay izy na io ny misy fikambanana na fiangonana mangataka fiaraha-miasa amin'ny cercle chrétien de la santé dia vonona moa zany ny fikambanana rehefa ohatra ka hoe ao anatin'izay fiarovana ny aina sy tafiditra ao anatin'izay resaka fifankatiavana sy fifanampiana zay no zavatra ataoko ngamba malalaka ihany koa fisokafana raha misy olona mangetaheta te hiditra mpikambana ao aminareo tena malalaka misy ny raha ohatra ka hoe misy mpiasa amin'ny fahasalamana zay araka rehefa nteneniko teo hoe mpiasa amin'ny fahasalamana ny tena hoe mandrafitra ny mpikambana na mbola mpianatra na efa amperinasa dia misokatra ny fikambanana zany mandray araka izay efa niteneniko teo hoe tontolo ny fahasalamana ny resakintsika fifampizarantsika ato androany fa lohahevitra hoe fanomezan-draha sitrapo mavonjy aina maro rehefa eto moa zany ohatran'izao tsara mpahafantarina foana ihany hoe miainga avy amin'iny tsika no misafidy ity lohahevitra ity inona ny tanjona angeza be tsika hotratrarina ao mba ahafahan'ny mpiaino manaraka atsika mahazo ny titsika atongavana ihany koa rehefa aveo hoe ny antony ohatran'izao natonga anay safidy manokana ity lohahevitra ity androany araka hatramin'ny taom-baovao moa dia mijerena foana zany isam-bolana hoe inona no manamarika ny ara-pahasalamana manamarika ao anatin'ny volana anankiray mety misy 2-3 izy fa jerena zany hoe inona ny tena tokony ampitantsika amin'ny mpiaino atsika dia tamin'ity volana ity moa zany ny misy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanomezan-dra tamin'ny 14 juin teo dia zay zany aloha na antony nakana azy ny CCS koa moa zany cercle chrétien de la santé dia misehatra be dia be amin'io fanomezan-draha io na amin'ny fanentanana zany na amin'ny fanomezan-draha mihitsy mandritry ny taona mihitsy izay no antom-pisian'ny fandaharana aloha zany hoe anazavany zareo azy sy tontolo momba an'izay fanomezan-draha sy ny izy ny olona omena ahoana izy ny afaka manome eny amin'ny sehatra fanomezan-draha rehetrarehetra ngamba zay ny tonga dia anohizantsika anazy docteur hoe satria resaka izay hoe tontolo ny fanomezan-draha zay tsika dia araka ny tenen'ny docteur Lucie teo hoe olona manao ahoana no afaka manome zay raha zay afaka manome veny rehetrarehetra sa inona ny fipetra takina raha te hanome raha sy ny sisa olona manao ahoana no afaka manome zay mankasitraka anjara amin'ny izay fanontaniana zay tonga dia valeko avy hatrany amin'ny ankapobeny moa zany dia ny olon-drehetra no afaka manome raha fa kosa misy ihany fepetra hoe tsy maintsy takina amin'ny tsirairay dia voalohany zany olona ampitaona moa zany amintsika malagasy 20 ka hatramin'ny 70 taona io zany aloha salan-taona ho an'ny olona afaka manome raha dia milanja izy mihoatra ny 10 kilao mazava ho azy dia mahatsiaro tena salama mahatsiaro tena salama moa zany hoe tsika hoe mandeha salama fa tsy hita ny aretany anatintsika tsirairay avy any dia amin'ny ankapobeny misy fepetra vitsivitsy izay takina mazava ho azy zany vehivavy tsy be voka aloha ho an'ny vehivavy tsy tonga fadimbolana mazava ho azy dia ny toe-pahasalamany olona tsy nandeha ny voyage tamina toerana saran'izany ohatra olona toerana ohatra avy nakavany amin'ny sisitany izy zao ho an'ny tazomboka mazava ho azy dia olona tsy manana aretina mitaiza dia tombanana amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana moa zany io critère rehetrarehetra hoe tonga ny olona anankiray makany amin'ny fakana raha iny amin'ny HGR moa ny tantareo misy anazy dia misy mpitsabo zay efa natokana ametraka fanontaniana misy maromaro petrany dia ireo no misélectionné avy hoe afaka manome raha ty olo ty na tsy afaka manome raha izy anapiky kely an'izay fotsiny nga manjara par rapport amin'le
zavatra nyresahan'ny docteur Lucie teo ny cercle chrétien de la santé moa zany dia tena hoe misehatra ao anatin'izay satria ny anay zany tena hoe ny fanomezan-dra zany tena manao régulier mihitsy zany zay satria rehefa tena ao anatin'ny taona zay misy mahavita manomana fanomezan-dra intelo inefatra dia tena hoe ho an'ny fikambanana ho an'ny mpikambana moa zany zay hoe tena intanina misy satria ilaina be le izy dia intanina ny mpikambana zany mba azoto hanome raha fa rehefa mikarakara zany ny CCS ao anatin'izay hoe mikarakara fanomezan-dra dia misokatra amin'ny olona rehetra manao fanaintanana tonga dia ho an'ny olona rehetra zany amin'le fotoana zany sy ny mpikambana rery ihany zany no afaka manome raha amin'iny fotoana iny fa ho an'izay olona avy any ivelany koa na tsy dokotera raha fa olona tsotra avy any ivelany dia raisy ny fikambanana foana afaka manome raha amin'le fotoana iny zany. Misy olona mangetaheta zay amin'ny raha zay nefa efa avo ohatra mety pirisa-taona na tsy haiko isam-bolana ny expérience anareo ny andram-piainana ianareo ny afaka manome an'izay raha zay ny olona anankiray satria tsy haiko hoe manahoana raha zava-misy eto Madagasikara ampy ve zay fanomezan-draha zay raha jerena ny zava-misy eny amin'ny hopitaly eny ihany koa. Misaotra betsaka anjara tena tsara fipetsaka be zay fanontaniana zay satria be da be ny olona manam-paniriana tia fantatra an'izay hoe impiry tokoa moa zany ny olona anankiray no afaka manome raha ao anatin'ny taona raha ho an'ny lehilahy izy dia isaky ny 3 volana afaka manome raha zany ao anatin'izay rehefa mahafeno an'le masivana ilaina dia afaka manome raha izy ho an'ny lehilahy zany zay isaky ny 3 volana fa ho an'ny vehivavy kosa isaky ny 9 bolana dia rehefa tonga zay ka hoe te hanome foana izy te hanome foana ka feno le masivana afana manao anazy dia afaka manatanteraka le fanomezan-draha zany izy ao anatin'izay. Raha amin'ny raha ny fepetra takina alohany ohatra na aoriana inavy ny tokony atao sy ny sisa raha misy olona tia hiditra amin'izay fanomezan-draha zay. Mangasitraka anjara raha misy olona te hiditra amin'ny fanomezan-draha zany hoe misy an'le fepetra efa resantsika teo aloha reo dia fantany ao anatin'ireo fepetra reo izy afaka manome raha ny zavatra tokony atao fiomanana zany alohan'ny manome raha olona nihinana fanafody izy ohatra dia farafahakeliny 7 andro mijanona an'le fanafody nohaniny izy zany no vao manome raha olona indray mandray alcool raha amin'izay dia 7 ora ao alohan'ny fanomezan-dra izy tsy tokony mikasika alcool mazava ho azy dia ny fepetra manaraka nefa rehefa anatin'ireo fepetra teo aloha ireo daholo ny ankapobeny raha olona nanisy kavina na tatouage moa zany izy dia efa fepetra efa bolana ame alohan'ny fanomezan-dra izy vao afaka ao arin'izay izy vao afaka manome raha ny ankapobeny. dia docteur Moussa angamba mety manana ampina zay tsy voalaza teo zay. Juste fitiniko fotsiny le izy njara angamba satria mety maromaro zay misy zavatra amin'le zavatra nresahana teo manko any anatin'ny fanontaniana sy ny entretien zay fanaovany amin'ny dokotera milohany hanomezana an'le raha vao mety hoe fantatra fa zavatra anankitelo zany anisan'ny zava-dehibe ao anatin'izay rehetrarehetra zay voalohany angamba dia le tafiditra ao anatin'le salan-taona hoe 12 taona ka hatramin'ny 7 taona ny anankiray mihoatra ny 50 kilao ary rehefa tsapany vatany hoe salama tsara dia tokony afaka manome raha izy zay zavatra anankitelo zay zany tokony efa dingana anankiray ahafahan'ny olona anankiray zany fepetra anankitelo zay mety hoe ahafahan'ny olona anankiray hoe tonga amin'le fanomezan-dra zany rehefa hanome raha amin'izay zany izy ho antsika eto Antananarivo dia afaka manantona avy hatrany eny amin'ny centre de transfusion sanguine ao amin'ny Asiera fa misy ihany koa ny fikambanana maro zay manantanteraka hetsika fanomezan-dra ohatr'izay dia afaka tonga koa amin'ireny zany satria mety tsy ho afaka izy makeny amin'ny Asiera fa any anatin'le hetsika karakaraina ohatr'izay izy zany vao mety hoe manana fotoana mety ahafahana manao anazy. Ohatrany hanampy kely ako hoe satria manontany zao ny olona hoe ay ve ohatra zany le fanomezan-dra fa maninona moa no manome raha fanomezan-dra dia
aina aina zany hoe mamelona olona zany ianao zay mihitsy le loha hevitra izy no za zany a fanampiana olona amin'izay resaka hoe fa firaisan-kina fitiavana namana zay zany ny tena antom-pisian'ny fanomezan-dra zany a satria olona salama sy matanjaka salama tsara aloha no mahatory mamera ahafahanao manao an'izay asa-pitiavana zay a eo amin'ny sehatry fahasalamana lay loha hevitritsika fandarana ihany koa tena hoe fibeazana miaina sy mity misy miaina sy mity tafiditra ao anatiny hoe le hoe mity dia hitodika kely any amin'ny andram-piainana iainanareo any amin'ny nareo moa zany mpisehatra eo anivon'ny fahasalamana ny hôpitaly any raha mifahitanareo anazy ve manao ahoana ny ampy ve zay fanomezan-draha zay raha eto Madagasikara satria tsika antom-pisiny fandarana ihany koa sady zay hoe manabean'ny olona ifanentana ikolokolo ny aina ifanampy ao anatin'izay rehetrarehetra zay daholo ampy ve mifanomezan-draha eto Madagasikara raha zava-misy hitanareo any Madagasikara any amin'ny sehatry fahasalamana tsara fipetraka be zay fanontaniana zay njara misaotra ny amin'izay fanontaniana zay satria dia betsaka tokoa no mety liana sy hoe te ahafantatry ny valiny matetika moa zany sika mahita foana indraindray ny hôpitaly mihitsy no manentana hoe raha ohatra misy olona afaka manome raha dia ao anatin'izay milohany tena hoe hidirako anatin'ilay fanazavana misy zavatra kely tiako hazavaina ao anatin'ilay izy satria ny sokajin-draha aloha zany tiako hazavaina ao anatin'ilay izy ny sokajin-draha mizara anankiefatra mazava tsara ilay izy misy ny groupe sokajin-draha A ozy izy tsika B dia AB dia O reo zany ny anisan'ny sokajin-draha ilaina eny anivon'ny hôpitaly sokajin-draha afaka ampidirina amina olona anankiray marary raha ohatra ka mila an'izay izy zany hoe tafiditra ao anatin'le le groupe sanguin A izy na B izy na AB izy na O izy zany hoe tsika efatra mianaka miaraka eto zao dia samy manana an'izay sokajin-draha tsika izay tsika mety misy mitovy koa nefa hoe ohatra hoe tsika sin-draha raha ohatra samy za zao B plus dia njara koa mety hoe manana sokajin-draha mitovy amin'izay mety misy olona koa any manana sokajin-draha mitovy amin'izay anazay fa ireo karazana sokajin-draha reo nefany eny anivon'ny hôpitaly tena hoe misy le tena hoe ilaina tena hoe misy zany amin'ireo tena misy foana fa misy amin'ireo tena ifampitadiavana satria misy zany amin'ireo groupe sanguin ireo ohatra ny au moins io sokajin-draha io zany dia sarotra ifampitadiavana be satria io zany anisan'ny sokajin-draha tena hoe afaka manome ny olona rehetra zany hoe hitanjara zany le izy ny au moins zany no afaka manome ny olona rehetra satria zany sokajin-draha hitanjara ohatra hoe tsika eto zao ohatra hoe za zao B plus dia za zany tsy afaka ampidirana sokajin-draha groupena olona A tsy afaka ampidirana sokajin-draha na olona groupena olona manana sokajin-draha AB fa ny au moins anefany na groupe sanguin anao A ohatra na groupe sanguin anao B ohatra na groupe sanguin anao AB dia no au moins afaka transfusena foana amin'ny olona rehetrarehetra dia ohatr'izay koa ny AB plus indray zany afaka mandray ny sokajin-draha rehetrarehetra raha ohatra AB plus zany zao za dia ny sokajin-draha rehetrarehetra raha ohatra groupe A afaka transfusena amiko groupe B afaka transfusena amiko groupe O moins teo efa nytenenina teo afaka alefa amin'ny olona rehetrarehetra dia ireo sokajin-draha ity au moins ty ny tena matetika tena ifampitadiavana satria indraindray le olona hitanjara tsy fantatra le sokajin-draha nefa izy tsy mahatsiaro tena tsy maintsy mila dia mba hafahana tena efa tena mba vahoana ny ndao ataontsika hoe sanatrian'izany efa mba vahoana fahafatesana mihitsy izy nefa mila tena transfusion maika dia maika dia mba tsy hafahana tena hoe manao zavatra maro be zany dia ny au moins afaka tonga dia afaka transfusena aminazy ohatra tonga dia iny zany tonga dia tsisy fanontaniana ohatry zao fa tonga dia afaka transfusena amin'ilay olona mba hafahana mamonjy ny ainy dia iny no matetika manahirana satria tsy ny antony dia vitsy koa ny olona manana an'ilay izy
dia lasa ireny zany somary manahirana kely ka mahatonga ny hôpitaly indraindray a tena mangataka hoe indraindray le olona mihitsy zany a efa manana listany ao amin'ny hôpitaly zany hoe reto olona reto a dia manana sokajin-draha au moins dia rehefa tonga ny tena hoe ilana n'le izy maika be a dia reny olona reny no tonga dia atsoina zany indraindray mandefa nosa mihitsy ny hôpitaly hoe tena ho antsika manana sokajin-draha au moins dia mba mangataka atsika mba ho tonga aty amin'ny hôpitaly fa misy olona mila maika zany ohatrohatr'izay zany le fandehana isin-jara raha ohatra ka hoe fanazavana mikasika an'le izy hoe ampy sa tsy ampy le izy io au moins io zany tena anisan'ny tena manahirana indrindra no mitady anazy satria vitsy no manana azy anapikeliny docteur Moussa moa eo tena mazava dia mazava zay hoe ny o négatif zany tena somary vitsito Madagasikara fa ny apikony docteur Moussa ny raha rehefa ohatra hoe misy olona anankiray avy maka raha angalana raha izy zany dia fatatsika moa zany ny raha dia misy karazana sela anankiefatra ao anatin'ny raha dia amin'ny ankapobeny misy tonga dia hoe ilay raha manontolo mihitsy no omena an'ilay marary fa misy koa nefany a dia singa anankiray ao anatin'iny raha iny no omena an'ilay marary matetika zao mety misy manontany ny marary amin'ny hôpitaly raha nanakaraha zay a nefa somary fotsifotsy mavomavo zay netiny avy any amin'ny banque de sang dia mety izy tsy afaka manontany satria anatina aretina moa dia zay ny antony-piasana fandarana ohatr'izao any anazavana izay a dia misy fotoana ny singa anankiray ao anatin'ilay raha fotsiny a no ilain'ilay olona amin'ny aretiny dia zay zavatra zay nefany a raha ohatra hoe misy olona zany ataoko hoe folo androany na no hoe raha atao amin'ny banque de sang dia ny anakienina tamin'ireo a tsy maintsy a nosarahana zany le raha nangalana le singa zany hoe efatra zany sisa ny réservana sang total zay moa zany fitokan'le raha sang total amin'ny banque de sang zany hoe tsy mbola ampy mihitsy zany ary indrindrandrindra zany a eto ambony tany a tsy misy fanafody afaka manolo raha dia zay ny antony hoe anetanana tsy afaka asoloana mihitsy ny rana dia mambony ara teknôlôzia antsika amin'izao fotoana izao a dia zay ny antony anetanan'ny fanjakana ny ministère fahasalamam-bahoaka hoe manomeza raha rehefa afaka manome raha isika vahoaka malagasy itsika olombelona moa zany satria araka ny foto-kevitra fandarina hoe mitisy miaina sy mity anampy kely fotsiny satria ny olona zao miteny hoe amea zany dia ahoana misolo foana le rahanao iny a vao mainka ara misalama ianao satria le akana raha ianao a dia miproduire indray ny any anaty taolana moa zany zay mihitsy ny tiako hidirana lalandalina kely manahoana ny raha misy olona manana haia nefa ny fiarahamonina misy atsika ohatra ny anivon'ny fiarahamonina eny misy olona marary tena mila raha mitady olona izy rehefa avy eo saika izy raha ny andram-piainana ihany koa sahirakirana no mitady an'izay hoe olona afaka hoe tena volona iratsaka ny sitrapo anome raha misy tahotra anatin'ilay olona manahoana ny azo sika anampihinana azy a mba hialana amin'izay tahotra izay hoe tsy mampaninona nety ty fanomezan-draha ty manahoana sy manahoana zay docteur mety anampy aloha le namako fa tiako hazavaina fotsiny le olona zao mieritreritra hoe alaina raha dia nefa zao ny tediavin'le havako ohatra hafa aloha le au moins teo moa zany tena efa spécialy hoe tsy maintsy iny fa tsy voatery hoe le alaina aminao zany banque de sang tsy na ohatra ny banque rehetra ao ny miangona le izy alaina ny ianao a misy anolonan'le havanao fa tsy hoe tonga dia le rahanao direct iny miandreny iny fa vonjaina nen'le any amin'ny hôpitaly dia tonga dia efa soloanao ao zany amin'le banque ao a ny rahan'le havanao na le olona atao fa ianao zany mameno an'le ao amin'le banque moa zany asianan'le raha indray anolonany hafa indray zany tsy voatery mety A plus io na B plus arakaraka izay anao le manome fa ao amin'le banque io dia on'le hoe ina moa le fanontaniana tsara azafady le hoe fanontaniako hoe raha matahotra le olona nome raha nefa ny fiarahamonina misy atsika misy tena hoe amonjy hoe vonjaina le izy mba hialana amin'izay tahotra zay zany aia sy ny sisa azotsika nampiana satria tsika manabe ny mpiainy ihany koa mampafantatra ny zavatra tokony ho fantatra indrindra amin'ny tontolo izay fanomezana raha zay ok arany sozanjarany amin'izay fanontaniana zay le tahotra aloha zany tsy tokony atahotra atsika satria araka ny efa nytenen'ny docteur Lisy teo ao anatin'ny firaisankina tanteraka ianao zany rehefa manome raha dia tafiditra ao anatin'ny firaisankinantsika le samy malagasy tsika samy olombelontsika tena hoe misy olona mila ny rahanao iny any dia
izay rehefa ao anatinao zany zay hoe firaisankina zay a dia rehefa manome an'le raha ianao dia tena hoe manana fahafaha-po ara-tsaina be ianao anatin'le manana fierté zany ianao satria afaka namonjy aina ianao tao anatin'izay zavatra zay zany hoe tena hoe zava-dehibe le vitanao satria zavatra tsy azon'izy an'izy foronina no nomenao ana olona anankiray a entina hamonjena ny aina le fierté zany hoe tsy tokony any anatin'le tahotra ny tena hoe mibahana ao anatintsika fa izay zavatra hoe en plus a rehefa manome raha ianao dia tadidio fa misy analyse ara-pahasalamana moa zany atao ao anatin'iny ary azonao le valiny avy eo a ahafahana mahafantatra ny statut ianao hoe sava ianao na manahoana ianao zany hoe misy analyse zany atao amin'iny raha anao iny avy eo a dia ny valin'le analyse zay atao ao anatin'iny raha iny ahafahanao mahafantatra hoe sava zany rahako zany mahafinaritra dia fifaliana ao anao zay zavatra zay noho izany a tsy tokony mibahana ao anatintsika le hoe matahotra na zao tsika iny a vo ora vitsivitsy ao arinan'ny anomezanao raha dia voasolo daholo le raha avy eo mety matahotra kely fotsiny angamba hoe atsofoka le fanjaitra ohatrany tsondromin'ny tantely fa tsy any idiran'le fanjaitra akanazy raha hoe te dans ce sens any amin'ny pratika fa tsy any angamba ny tokony atahorana manitikitika anahy ihany koa satria rehefa eny amin'ny hôpitaly iny mitady an'le olona aloha zany mety efa maromaro mifanamby anisan'ny fanamby mitady olona manome raha eto amintsika angamba izay nirina hoe mba ho be dehibe ny mpanome raha zay ny aton'ny fifandarana fa any amin'ny resaka hoe ny amin'ny tobi-pahasalamana ny amin'ny hôpitaly mihitsy ny vidina ve ny rasa maimaipoana manahoana sy manahoana makasy an'izay ny fanomezan'ny raha moa zany indrindrandrindra isan'ny fanontaniana tena tsara fipetraka zay njara satria be da be ary tena mampifamaly olona maro be mihitsy zay resaka zay en fait zany ny fomba fataon'ny hôpitaly ho an'ny eny amin'ny hôpitaly ny raha aloha zany tsy voavidim-bola zay zany tokony ho tsapany rehetrarehetra aloha zany zay milohany hitondrako an'le fanazavana tena saripady be zany raha zany ary tsisy vola mahavidy raha zany fa ho an'ny mizara anankiroa le izy ny olona marary zany mizara amina toerana anankiroa na izy eny amin'ny hôpitaly mpanjakana na izy any amin'ny hôpitaly privé rehefa eny amin'ny hôpitaly mpanjakana izy dia raha ohatra ka hoe makaposina raha anankiray izy ohatra ny ilain'le marary dia mitondra olona anankiroa izy afana afaka manolo an'le posina raha iny zany hoe tsisy vola aloha mihitsy zany ary zay no tiako anentanana ny rehetrarehetra zay ho an'ny mpiasa ho an'ny marary zay eny amin'ny hôpitaly mpanjakana moa zany raha ohatra ka hoe misy olona mitaky vola aminareo amina resaka fanomezan-draha dia aza misalasala manantona ny responsable eny anivon'ny banque de sang sy ny eny anivon'ny hôpitaly manoloana an'izay fitakiana vola zay fa zay no tokony ho izy zay manome raha izy maka an'le posina raha izy ho an'le havany dia avy eo mitondra olona anankiroa afaka manolo an'le raha zany hoe raha posina raha anankiroa zany no transfusena tamin'le havany na le olona marary dia olona anakefatra zany raha ohatra hoe posina raha anankitelo zany no transfusena ho an'le olona marary donc olona anakenina zany hoan'ny eny amin'ny hôpitaly mpanjakana zay iahin'ny ministère fahasalamam-bahoaka moa zany zay fa ho an'ny marary any amin'ny hôpitaly privé indray tsy mitondra olona manolo indray izy tsy mitondra olona manolo izy zany ao anatin'izay fa misy sarany le sarany moa zany tsy hoe vidin'le raha akory le sarany aloha ao anatin'izay fa tena hoe vidin'le kojakoja le ampiasaina ao anatin'le zay zavatra zay dia mandoha vola 85,000 ariary zay zany no sarany alohan'ny avy any amin'ny hôpitaly mpanjakana tsy fanjakana avy any amin'ny hôpitaly privé azafady avy any amin'ny hôpitaly privé rehefa ohatra ka maka posina raha eny amin'ny banque de sang zany hoe le raha tsy vidina ao anatin'izay fa tena hoe le kojakoja no vidina donc raha fidiniko le izy ho an'ny hôpitaly ho an'ny eny amin'ny hôpitaly mpanjakana dia manolo fotsiny mitondra olona mpanolo fa ho an'ny any amin'ny hôpitaly privé indray dia
mandoa sarany a 85 000 ariary izy tsy mahavidy akory le tena hoe ana zay fa sarany tena hoe minimum zany zay. Ie, dia anapekelany amin'ny docteur Moussa mety mety fantany amin'ny tokony hipetraka angamany a ny iny izy teo hoe ahoana zany mamety taratasy ny docteur hoe mila raha le havanay a mila mitondra olona roa zay nefa tsy mbola mahita olona roa mbola ny ambanivohitra farina sy ny sisa dia iny a tsara zavainy amintsika mpiaino a omeny docteur ny taratasy ahafahana maka raha iny banque de sang dia omeny en banque de sang ny raha fa kosa tsy maintsy miverina ny fianakaviana rehefa aorian'ny fahazahoana raha iny a mitondra n'ilay olona an'olo an'le raha fa domako misy mieritreritra ny any tokantrano hoe zay zany tsy amena raha rehefa tsy mitondra olona aloha fa mahazo raha ny olona tsirairay vonjena aloha zany aloha atao vonjena aloha zany zay a vao mitondra le olona an'olo an'le raha izy avy eo. Ie. Be dia be tena mbola maro ny fanontaniana tiako apetraka nefa ny orantsika voafetra ihany koa alonga amintsika dokotera hitodika any am-piaino avy amin'ny alalan'ny fanontaniana izy ireo indray no ahafahantsika manao ny fifampizarana namana Bruno isotro rano kely aloha tsika amin'ny alalan'ny feokira. Verina ny laharana ahafahanareo mifandray aminay raha iantso mivantana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa dia 033 08 850 02 aza misalasala mifandray aminay loha hevitra ifampizarantsika eto androany no hoe fanomezan-drano sitrapoa mahavonjy aina maro. Hiditra avy hatrany amin'ny famakinany SMS isika kokoa nareo izy a za zao manao fanabeazana izana dia tsy regla mihitsy dia ahoana. Ie isy azo avalintsika an'izay hoe dokotera satria eny efa nomezan-draha moa zany lay inona ty le loha hevitsika angamba somary efa nivoaka kely zay izy ty. Eny manao fanabeazana zany aloha any anatin'ny raha zao mety misy satria hormone moa no ampidirina rehefa misy fanabeazana izy analazainy zany dia lasa raha anome raha izy dia le raha omeny zany satria zay raha le rahanao iny ene zany na rehefa alefa omena olona dia zay qualité an'iny lasa mampena amin'le olona zay ny antony hoe ina le kojakoja entina atao ohatra hoe ho testena an'le rahanao raha misy ohatra hoe misy valanaretina misy syphilis tsy maintsy zare zao dia efa tsy azo zaraina satria tsy maintsy zay le fitiliana ilana an'le kojakoja misy bandele test anaovana azy na misy mitondra ny tsimokaretina VIH dia efa tsy azo ho transmetevana any amin'le olona omena raha misy ao koa ny testany tazo moka ohatra raha fa misy aretina na misy zavatra tsy voatery hoe aretina anatin'le rahanao dia lasa manjary mahazo an'iny tsina le olona ho ampitana an'le raha dia zay zany no any finoany au niveau any amin'ny fanomezan-draha le izy fa raha amiko manokana zao raha hoe zany fampiazana izany zany asa pile no any sa ina fa misy hormone anaty vatany dia le rahany zany azo lazaina hoe misy an'io dia tsy afaka amiko aloha angamba aloha tokony rehefa mijanona izy amin'le fanabeazana dia afaka manome izy rehefa avy eo ny SMS anteo koa moa zany hoe satria mety mila torohevitra ihany izy neto zany gamba tsara kokoa hoe manatona ny tompam-pahasalamana indrindra zay nanaovana an'izay fanabeazana izany zay satria tsy miverina zany ny fadimbolana raha le fanehoan-kevitra teo ihany koa dia zay torohevitra hoe afaka tsaratsara kokoa zany manatona ny tompam-pahasalamana zay akaiky misy antso alohantsika ny laisina miaraba tompoko tafiditra ianao raisina avy hatrany dao ary misy fanontaniana kely toko ndao ary afaka mametraka fanontaniana ianao le sokajin-draha au moins le au moins ve efa voajanahary anatin'le olona mihitsy sa vokatry ny fitaizam-pahasalaman'le olona nazahoany ny sokajin-draha io
Reto. ia makasitraka anao dao dokotera Ivavaniny tsara fipetraka be zay fanontaniana zay misaotra anao nametraka le fanontaniana ny sokajin-draha aloha zany vao teraka asika dia efa samy manana ny sokajin-draha antsika tsirairay avy zany hoe voajanahary le izy vao teraka fotsiny ankizy kely anankiray zany dia efa manana ny sokajin-drahany zany ao anatin'izay a dia araka le nitenena teo moa misy anankiefatra le izy a dia ireo efatra ireo zany a no isan'ny sokajin-draha dia ny olona tsirairay samy manana zay sokajin-draha zay daholo tena voajanahary tanteraka le izy a tsisy adihevitra zany iny hoe za raha mba meo sokajin-draha na za meo sokajin-draha be fa tena hoe voajanahary le izy dia zay ao anatintsika zany zay no sokajin-draha asika sotra tompoko iny ary ngamba navaliny valy tsara ny fanontaniana zay oziny namantsika ato hoe matetika mampatahotra an'le olona koa nge amin'le manome raha dia mahafantatra hoe misy aretina ohatr' zao ianao dia ahoana kay no ahafantarana ny groupe sanguin sa tena zay ngamba le satria tapaka safady tapaka ny SMS hoe afa ahoana ny ahafantarana ny groupe sanguin ny amaletsika an'izay aloha ngamba tonga dia resaka le hoe matetika mampatahotra ny olona le hoe vitany famezan-draha dia fantatra hoe misy azao anatin'ny raha misy aretana sy ny sisa iny ngamba tsy natao ampatahotra ary fa raha ny tena izy ary tokony hoe misolage ny olona ray ry zany hoe ay za ohatra zao afaka mitandrina zany sy ny sisa na afaka mitsabo raha sanatria misy aretina lay raha ianao avy eo aminy satria vitany famezan-draha dia mahazo valy le anarezirezy anao maimaim-pona mazava ho azy iny dia ahoana ny afantarana ny groupe sanguin ny afantarana ny groupe sanguin dia tsy maintsy manantona ny amin'ny banque de sang dia mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra hijery groupe sanguin za dia meny taratasy anao avy eo misy signature plastifiana izy iny raha tsy diso dia tehirizinao tsara dia tsara tokoa mila mahafantatra ny groupe sanguin satria araka le teny docteur Moussa teo zao hoe raha sanatria misy loza mahazo hoe vera be anao tsy misy nefa le au moins ohatra zay le hoe afaka manome ny rehetra ianao nefa mba fahitanao manana le carte ianao le hoe A plus ty olo ty tonga dia lasa ny eo amin'ny tobim-pahasalamana makeny banque de sang mena A plus en urgence vonjeny ty zay ny antony ilaintsika mahafantatra ny groupe sanguin dia raha te fantatra ny groupe sanguin dia ny banque de sang ny HVRA ihany no centre de transfusion ihany no afaka mijery an'izay groupe sanguin zay fa anapiko kely an'izay ngamba dokotera mamy le rehefa manome raha ianao dia tonga dia fantatra automatika ny groupe sanguin anao zay nanentanana atsika moa zany ho atsika zay tafiditra ao anatin'le masotsivana ka afaka manome raha dia tonga ava mazotoa manome raha satria mahasalama le izy no fantatra ao avy hatrany ny groupe sanguin anao hoe izy ao anatin'ireo sokajin-draha reo ny sokajin-draha anao salama Eva misaotra fa mahafinaritra ny fandaharana dia te mba afantatra ny sokajin-drahako ao aiza ozy ny tokony anatonana misaotra topoky taoko efa voalaza teo aiza tokony atao sady misaotra anao ihany koa amin'le toraka dia mila manome raha ihany koa moa zany ianao rehefa izy rehefa moa zany rehefa tonga manome raha dia mahafantatra ny sokajin-drahanao hoe inona sady mity ainy mamonjy olona zany ianao amin'izay fotoan'izay rehefa mandeha makany salamina rehefa mianada ao ny olona mitovy sokajin-draha ihany ve no afaka mifanampy sa rehefa raha dia tsy maninona avokoa dia mba mila valiny azafady misaotra tompoko efa voavalivaly atao ihany ngamba fa tsara patsahivona kely ihany hoe manahoana mba mafy tsara ny fahalalany fanontaniany olona namantsika moa zany araka ny fanazavana sy efa natsitsika teny aloha moa zany nefa tsara ny amamerina azy mba ho mafimafy kokoa ny tizy teo araka le fanazavana teny amboalohany dia misy sokajy anakefatra ny sokajin-draha moa dia ny A, ny AB, ny B sy ny O dia io mbola misy an'ilay tsona hoe misy an'ilay resus moa le mamele plus moins dia efa nazavaintsika teo tsy afaka manome raha B plus ianao dia tsy afaka omeny A plus raha mihitsy ianao moa zany fa kosa le fanazavaintsika teo hoe ny au moins raha au moins ianao dia mahazo mamonjy ny olona rehetrarehetra na A plus izy na AB plus na B plus dia etsy andanin'izay zay manana sokajin-draha AB plus indray dia afaka mandray ny sokajin-draha rehetra ireo ihany averiko fa fitinina angambany hoe ho an'ny sokajin-draha au moins zany dia afaka manome
ny rehetrarehetra izy a ninona sokajin-dran'ilay olona dia ny AB plus indray a dia afaka mandray a ny sokajin-dra rehetra zay ihany fa ny ankoatran'izay a dia tsy mety mihitsy raha hoe A plus a no ame B plus a dia tsy mety zay. Taoko ngamba voavaly tsara sady efa fanamafisana ny toe ihany moa hoe ozy ny fanontaniana namantsika atao hoe salama tompoko inona no atao raha te anadio raha. Zany hoe eny efa liana ihany moa zany zay fanontaniana zay satria be da be ny olona mieritreritra an'izany a fa ny raha aloha zany tsy azo atao hoe diovina izy tsy ohatrany hoe lamba zany ka hoe diovina le raha satria zay le eny amin'ny fiarahamonina eny angamba tsika tena maheno olona be da be miteny vao misy mibotsibotsina kely vata dia maloto raha ianao dia zay no mahatonga an'izay zavatra zay fa général tsy hoe en général moa zany fa tsy misy hoe fomba tena hoe io le raha dia fantatra hoe maloto dia ndao fa diovina le izy tsy misy angamba zay. Any tena fandiovana raha marary moa le olona dia mitsabo tena satria any anatin'le raha hoe misy an'ireny tsy mikaretina reny a dia zay zany anisany anankiray fa ankoatr'izay tsy afaka hoe diovina ohatran'ny lamba hosasana ho izy docteur Mosa teo. Efa ny ahitana zay ngamba ny any amin'ny ny analizy atao sy ny fanatonana tombom-pahasalamana ny ahitana an'ilay izy hoe inona indray ny fanafody mety raha ohatra misy an'izay tsy mikaretina izay efa any amin'ny etapy dingana hafa indray zay manatona ny tombom-pahasalamana efana manatateraka azy. Efa voavaky teo izy tia salama tompoko mba afaka azavaina ve azafady ny mampiavaka ny sokajiny raha tsirairay sy ny vokatra azo sy ny tanjany. Misy efa voalaza fa misy mbola tsy voalaza ngamba ny manahoana ny afaka anazavatsika mivokatra azo zay sy ny tanjany indrindra. Rehefa sokajin-draha inona matanjaka indrindra osaosa ve ny olona rehefa manana sokajin-draha ohatran'izao sa mety zay ngamba ny tiana namasika amin'ny ankapobeny moa zany tsy dia misy hoe lafiny hoe tombontsoa ara-pahasalamana raha hoan'olona hoe manana A plus no plus fa mitovy daholo io fa ino iza moa hoe raha hoe entintsika amin'ny teny baiko dia le code génétique no mitondra an'ilay A plus ny B plus dia tsy misy hoe vokatra azo manokana sy ny hoe tanjaka hoe zany hoe raha hoe tsy mora marary koa ihany na raha B plus fa ny O plus mora mananina tsy dia misy an'izay loatra angamba fa mitovy daholo rehefa hoe sokajin-draha rehetrarehetra mitovy daholo. Salama Eva aiza tompoko ny toerana ahitana anareo CCS izy ty dia afaka mangataka torohevitra avy ony aiza ny ahitana ny CCS dia afaka mangataka torohevitra ara-pahasalamana aminareo ve tompoko. Ny cercle chrétien de la santé moa zany eo Ambohida eo akaiky ny Toyota Raseta eo ny foyer any eo akaiky ny tunnel eo akaiky na Anosy eo no misy ny cercle chrétien de la santé ho an'ny eto Antananarivo zay fa anisan'ny toerana misy anankiray ny cercle chrétien de la santé koa ny any Fianaratsoa mbola Fianaratsoa sy Tananarivo aloha zany hatreto fa efa eo andalana mpananganana ny fikambanana ihany koa zay amina toerana hafa ho an'ny tanjona ho an'ny fikambanana moa zany zay azo atao tsara mihitsy no mangataka torohevitra ara-pahasalamana tonga fa tsy manina satria araka ny teneniko teo pitsabo daholo ny akamarony tsy ny akamarony fa ny mpikambana rehetrarehetra ho aminy mihitsy no pitsabo daholo dia tsisy olana mihitsy raha ohatra ka hoe manam-paniriana ianao no angataka torohevitra ara-pahasalamana. Taoko nazavana afapony namantsika ngamba n'izay valiteny zay. Salama tompoka ny olona minaparaky ve afaka manome raha azafady. Tsara fipetraka ihany le fantaniana eny zay le tenentsika en fait aloha zany ny zay zavatra zay afaka manome tsara izy satria na any anatin'ny fantaniana zay fanaovan'ny dokotera sy le olona raha tsy dia tena hoe any no misy an'izay fa rehefa mandeha nefa ny analyse dia any anatin'le analyse no mety ahafahana mahita ny hoe mety zao no mety fiatraika an'izay parako hoaniny zay ka mety ahafahana hoe satria araka le tenentsika hoe rehefa manome raha ny olona anankiray tsy avy hatrany dia iny ranomeny iny no alefa transfusena amin'le marary fa mbola misy analyzy maro atao anatin'le izy ahafahana tena hoe mahita hoe tena ara-pahasalamana tsara salama tsara ty raha ty dia afaka transfusena amin'le olona raha misy aretina zany le raha dia tsy afaka transfusena amin'le marary zay zavatra zay
fa tsy maintsy hoe raha salama no afaka transfusena zay le hoe misy fitsirihana ara-teknika maromaro zany ao anatin'izay mba ahafahana tena hoe zay koa ngamba mazava-dehibe an'le hoe efa misy raha vonona ao efa vita analyse sy sisa vonjena ny resaka eto dia iny no alefa iny tonga dia alefa falianao zany a ao anatin'ny banque ndray ao mena olona fa tsy maintsy miditra amin'ny analyse ny analyse dia ny paosy ray misolo olona roa nefa ny tao amin'ny hôpitaly tsy mamoaka ratsy voasolo ilay raha dia voatery manakarama olona nanolo ilay raha oui tsanga mety mitranga zay zavatra zay a zay zavatra zay moa zany tsy araka le nitenenina teo a ho an'ny hôpitaly mpanjakana dia olona paosy anankiray a misolo a raha anankiroa dia le manakarama olona mety efa zavatra efa ty ambadika normalement a fampiresah foana amin'ny tompon'andraikitra isika mifampiresah foana amin'ny tompon'andraikitra hoe mila zay zavatra zay a zao ny olana anay a dia jerena miaraka amin'ny tompon'andraikitra ny fa tsy tokony mandovola zany sika ao anatin'le izy ny hôpitaly sy ny banque de sang zany dia tsy miditra ao anatin'izay resaka fandoavam-bola izay mihitsy ho an'ny marary zay eny amin'ny hôpitaly mpanjakana fa mitondra olona anankiroa isaky ny paosy anankiray zay no principe zany ao anatin'izay fa zavatra tian'le olona tonga asongadiny eto zany zao ratsy mahita olona izy le any anivon'ny fiarahamonina misy azy a manakarama olona nay izy rehefa avy eo hoe ndao raha miana vola kely anao fa omeo rasany anday fa fifanarahana hafa ivelan'ny efa ivelan'ny hôpitaly manko zay zay no mahatonga antsika manao an'ity fandaharana ty sady mba hanentanana antsika mba par rapport amin'ny zavatra rehetrarehetra mifampiresahana teo a entano le olona satria zava-dehibe ho anazy le manome an'le raha ary anisany ahafahana mahafantatra ny statut ara-pahasalamana zany zay zavatra zay salama Eva fa maninona kainy tsy afaka manome ratsy efa manana karapanondra azafady Stefania Venenosy be ihany le nitenen'ny docteur Mamy teo izy ty hoe iny angamany a ataoko hoe amin'ny lafiny administration sy lafiny lalàna moa zany izy iny hoe ho atsika eto Madagasikara iny eto ambony tany mihitsy moa zany izy ty a dia ny mila olon-dehibe sy efa tompon'andraikitra zany hoe efa saika mahaleo tena zany raha ohatra ny olona lafy mihoatra ny 20 taona satria Madagasikara mihoatra ny 20 taona no manana karapanondro dia zay ny antony hoe mila olona efa feno taona zany hoe feno 20 taona manana karapanondro izy a zay vao afaka manome raha satria raha hoanina lasaka n'izay moa zany misy latsaka zay fa mety efa 60 kilo le olona fa tsy afaka ny hanome raha mihitsy izy noho izay anton'izay fa ndraiky amin'izay hoe ina moa zany filazana zany critère fa ahafahana manome zavatra takina ahafahana manome raha zay ihany ty fanontaniana namatsika ity hoe salama tompoko ary raha efa misy tatouage ve dia afaka tonga dia afaka manome raha azafady efa natsedika teo moa izy iny a raha misy tatouage ianao a dia tsy maintsy miandry rehefa bolana fa raha fa kely ny aloha vao afaka manome raha noho ny antony a hitantsika moa ny antatony izy iny tsy maintsy hoe misy mandeha rasa sala amin'izany a dia misy ohatra nytiako azavana kely le miandry efa bolana ve miandry efa bolana hipetrahan' le tatouage eo sa raha mametraka tatouage za androany ohatra dia afaka efa bolana ianao vao afaka manome zay mihitsy le izy afaka efa bolana amina metrany tatouage iny vao afaka manome raha ianao raha efa ela zany dia afaka manome raha efa ela ohatra hoe tatouage efa 2 ans na ohatra zany dia afaka manome raha foana ka tsy maninona taoko ngamba navalina amatsika izay fanontaniana izay a salaminareo a misy marina ve ny gropy na raha tiany moka hoanina na kakerina zany tompoko resaka kaikitry mimoka indray moa zany izy ty misy olona tokoa tena tia mimoka fa misy tia mimoka gropina raha inona no eny tsy fa par rapport amina zavatra hafa mihitsy ny mety itiavan'le moka anazy ohatra hoe tongotra ohatra maloto ohatra tongotra ao na ohatr'izany a dia mety hoe tiany moka antonona kokoa tsy raha tena valiana fa nytanira izy korompisanga no mahatonga ny olona ho kekery moka na tsy ho kekery moka zany ao anatin'izay zavatra zay salama tompoko inona azafady ny fanafody sepotra sy fanina
Ie, ngambany iny angambany tsy ao anatin'ny fandaharantsika satria tsy izay le ala fa manatona tompo-pahasalamana ianao manatona mpitsabo zany a ho an'izay valim-panontanian'izay tompoko. Eny zay tsara foana hoe manatona tompo-pahasalamana satria neto fandarina ivaty tsy afaka mamaly anao mihitsiny hoe satria eny nareo moa zany dokotera angambany afaka mamaly an'izay fa lasa zany drainao le tsy afaka tena hoe mivalapatra be ao anatin'izay tsika fa raha tsaratsara raha ohatra hoe tena manana an'izay izy dia manantona tompo-pahasalamana angamba satria ny loha hevitra atsika hoe fanomezadra dia sady misy zavatra ho jerena izy raha afanina sy an'izany tsy vita da tsy hanao consultation eto amin'ny atsy zay mihitsiny. Bonjour manana inona nga izany ny raha maimaim-poana salama tompoko ny raha dia omena maimaim-poana fa nahoana ny vidiana lafo be nefa rehefa ilaina zay moa le nazavaiko teo nazavaintsika andresana tao zay le nazavaina teo hoe tsy raha ohatra hoe any amin'ny privé izy a dia 85,000 ariary no hoe tsy vidina raha araka le nazavaiko teo a ny raha tsy azo vidiana zany fa tena hoe vidina kojakoja le posina raha le misy an'le raha ina lafo be vidina iny tsy voavidiny zany 85,000 ariary zany fa hoe participation ao anatin'izay zavatra zay no alofon'an'le olona ho an'ny hôpitalim-panjakana tena tsy mandoha vola fa mamaim-poana ny fanomezana an'iny fa le manolo fotsiny zany avy eo le manolo raha fotsiny zany avy eo le mitondra olona izy am'izay mitondra olona anankiroa isaka ny posina raha anankiray. Bonjour, inona ny fanafodina tension afaka manome raha ve raha 5-10 taona. Le fanafody moa zany le fanafody tension ngamba mitovy amin'le valiteny teo ihany hoe tsara manatona ny tompo-pahasalamana akaiky dia 5-10 taona tafiditra ao anatin'ny 20 ka hatramin'ny 70 taona dia raha salama tsara izy dia afaka manome raha zany. Salama ny olona mihinana fanafody tension hypertension ve afaka manome raha azafady raha vo resaka fanafody hoe mihinana fanafody izy zany ka hoe hanome raha le olona satria iny a misy an'izay biodisponibilité zay any anatin'le rahan'le olona rehefa mihinana raha zany tsika dia mipase au niveau any raha foana le fanafody rehefa mihinana fanafody tsika dia mipase au niveau any raha iny fanafody iny avy eo donc zany a raha ohatra ka hoe voatery tsy maintsy hanome raha le olona dia misy intervalle tsy maintsy respectena ao anatin'izay ohatra hoe 20 ora avant tokony efa tsy mihinana an'le fanafody a mba ilana an'le passage zay fanafody zay satria le raha anao ange omena olona avy eo e dia raha ohatra ka any anatin'le raha misy azy zavatra zay dia mety tsy ho afaka omena anazy le izy fa tsara manantona raha tena hoe mila tena tsy maintsy hanome izy a dia manatona foana dokotera satria afaka tsy afaka tena mivalapatra be tsika satria ny fotoana koa mandeha zara dia tena tsy ampy ny fotoana tsika mamanay ozy tsy ampy raha nefa sarotra ny farany inona zany velany sarotra ny farany velany nefa zay lavitra dia mety mitondra azy eny amin'ny tompo-pahasalamana mety dia mazava loatra ilay fanehoan-kevitra averiko kely vakina ihany raha azotsika izy tia salama ny mamanay tsy ampy raha nefa sarotra fa raha velany mamanay tsy ampy raha nefa sarotra farany avelany nefa izay lavitra dia mety roa no mitondra azy aty amin'ny tompo-pahasalamana tsy dia tsy ampy raha moa zany ny fanehoan-kevitra ao anatin'le izy ny izay ny afaka tenenao anatin'le izy fa mety tapaka amin'ny fanehoan-kevitra ao hiditra amin'ny SMS manaraka tsika salama eva ny olona mpiray-tampo iray dada sy mama vea même groupe sanguin tsy voatery zay zao tena zay ray tapo zao tena tsy misy samy hafa daholo ny groupe sanguin non tsy voatery ka satria na ny dada sy mama ary nefa samy hafa zay le mahavozanahary le izy salama erdibia za au plus ny sokajin-drahako afaka manome raha ve ny sokajin-draha rehetra afaka manome raha daholo ka afaka manome daholo efa tao anatin'ny ifampizarantsika teo zay rehefa salama tsara salama erdibia le sokajin-draha sokajin-draha iny ay sangadin-draha sokajin-draha au moins ve mety azo faritana amin'ny volokoditra ety avelany sa tsy voatery dia azafady tompoko tsy possible ka tsy maintsy le analyse mafana mahafantatra hoe
au plus ianao na au moins ianao na plus ianao na moins ianao ny analyse ihany afaka mahafantatra an'izay. Ie miarahaba raha misy vonina numera nefa misy inona nga izany misy tambany amin'ny aretina na valana aretina io drogue sy ny sisa io alefa mody ve ilay olona fa tsy ilaina ny rano makasitraka. Ie raha misy olona vonina numera ozy nefa misy mety misy valana aretina ngamba ny tiana tongavana io na ny drogue sy ny sisa dia alefa mody ve ilay olona. Ngamba ny tana zay tena tsy maintsy avany amin'ilay raha tsy maintsy raha tonga iny le olona dia alaina raha dia aveo mandeha le analyse dia fantatra izy aveo hoe efa misy valana aretina dia ahoana moa lasa anome raha misy valana aretina olona indray ve zay fa le valana aretina amin'izay fotoana zay mety tsy fantatry le olona hoe misy ve izy fa le analyse no efa azo indray le raha azo le raha dia mety fantatra amin'izay ty olona ty misy an'izao karazana aretina ohatr'izao tsy afaka transfusena ty rano ty miarahaby ny mpianaka ve tokony hitovy sokajin-draha faharoa inona ny sokajin-draha ny donneur universel dia misaotra efa voavaly teo le sokajina le tsy mitovy ny mpianaka ny donneur universel efa nazavantsika teo fa zareo au moins zany hoe négatif no donneur universel. Mbola be dia be ny SMS be dia be ihany koa ny maro ny afaka hifampizarana fa voafetra ny orantsika araka ny tenenina teo docteur Moussa, docteur Mamy, docteur Lucie tapitra ny orantsika afatra farany mena 2 minitra angambinareo anentana ny piaino antsika amin'izay resaka fanomezan-draha sy ny tahotra raha misy sy ny sisa. Eny ara mahafinaritra tokoa ny fampiresaka eto io arak'izay moa voafetra ihany ny fotoanantsika ny afatra angamba ny avy aty amiko ho antsika rehetra zay tafiditra ao anatin'le masitsivana rehetra ny fampiresahana teo dia tena entanitsika mba hanomera satria araka nyfantatsika nge be da be ny loza mpifamoivoizana mitranga sy ny ohatr'izany mety mila raha le olona tratran'izay loza mpifamoivoizana zay ny vehivavy bevoka teraka eny amin'ny hôpitaly be da be no mila raha misy aretina be da be mila zay raha zay dia zay nao ny entanana antsika hoe manentana antsika ho azy afaka sy tafiditra ao anatin'izay masotsivana afaka manome izay tongava eny amin'ny hôpitaly na manantona an'ireny fikambanana zay mikarakara fanomezan-draha reny mba ahafahantsika manome raha manome aina. Ny avy aty amiko indray dia tanina moa sika vahoaka malagasy amin'ny resaka fanomezan-draha satria moa le fomba fitentsika hoe firaisan-kina nohery dia anisan'ny fanehoantsika n'izay firaisan-kinantsika malagasy zay ny fanomezan-draha. Manarak'izay koa izy io dia fitsirihana ara-pahasalamana anisan'ny hoe maimaimpona ahafantaranao hoe inona ny mety olana ato amin'ny vatako ato izay hita amin'ny anatin'ny raha. Io koa ahafantarana isika rehefa tonga eny amin'ny banque de sang dia misy fizaham-pahasalamana kely fotsiny atao amintsika tsirairay dia anisan'ny fahafa-po lehibe ara-tsaina ho anao koa ilay izy na merahinao tonga dia solagenao hoe namonjy endolana maromaro ato anatin'ny fotoana. Fa voalaza teo daholo moa zany fa dia ny anampika azy fotsiny mety hoe tsy hanana zavatra omena olona ianao fa raha nome raha ianao zavatra afaka ataonao tsara zany raha ao anatin'ny masotsivana ianao dia vonjaina dia izay zany anisan'le fitiavana zarainao ma olombelona anao ma kristianina anao dia angambany zava-dehibe izay fanomezana raha izay dia manentana antsika rehetra amin'izay fanomezan-draha izay sady fahafa-po lehibe ho an'ny ara-tsaina koa zany fanomezana azy. Eny ary makasitraka anareo dokotera tamin'ny fifampizarana androany fanomezan-draha antsitrapo mahavonjaina zay le loha hevitra ny fampizarana ny kasitrahana feno ianareo mpiaino ny saraka taminay ary aza mbola misaraka amin'ny onjam-peo ny radio Don Bosco izay no ametrahana ny veloma mandrapitafy ary nomeza fotoana anareo amin'ny heriny anio toy izao indray ary ariva amin'ny 7 ora sasany alina no miverina ny fandarana. Eny ary mandrapitafa tompoko. Eva fibeazana miaina sy mity. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.